krizy mahazo ny firenena mila mahay mifampiaino isika malagasy ony antoko PSD. Olany orinasa mpanjakana Jirama miala tsiny lavana atao tompona andraikitra. Famaizan'ny pêche export Mahajanga piasa 700 noaina ho very asa. Sabotsy faharoapolo ny volana aogositra ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny ity takariva ity manolotra ny arapa ary tompo kilasy tompo vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS hatramin'ny farany. Tany feno krizy Madagasikara ankehitriny ony antoko PSD ho any androany. Tsy tokony iziriziry irery intsony ny mpitondra fanjakana fa tokony iaino ny ankolafikery rehetra, tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana sy ny fametrahana izany ao anatin'ny fihavanana ihany no vahaolana hoy ny fanazavana. Jarmano Menjanahary, Manora Andriamalala. Tsy afaka manilika ny mpitondra fa tompona atoka tanteraka amin'ny fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy. Mifanipaka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny ny zavatra nolazay ny mpitondra tany aloha. Lasa ny mpitondra no tompoiny fa tsy ny vahoaka. Milaza ny fitondrana fa tsy misy krizy eto Madagasikara. Avy eo manamafy fa tsy misy ny fialan-tsasatry ny gouvernemanta amin'ny ity taona ity noho ny olana mahazo ny firenena. Fanazavana izay mifanipaka be ihany ary fanazavana sy fanapahan-kevitra midika fa misy krizy eto amin'ny Madagasikara. Manamafy ny mpanao politika fa olany tsy faiza mitantana no misy eto. Tsy mifantoka amin'ny tena asa fampandrosoana ny mpitondra fa variana amin'ny zavatra tsy dia mahasoa ny vahoaka. Miemotra amin'ny lafindretra i Madagasikara ankehitriny ho hatrany ny fanazavana. Fahasalaman'ny olona ny zéro, ny fianarana ny bato, ny farimpiainan'ny olona ny enitra sy islamy, ny fihavanana sanatry resaka tsy fantatro izay nanaovana azy. Ny fahaleovantena moa dia tsy misy satria vao maikitsika tsy nahaleotena. Karaha izany ny rezultat n'ilay tolona dia tsisy dika ny tompony nanaovana ny tolona fa ny tolona kosa dia ilaina fa ilaina ny amin'ny fotoana rehetra ilaina foana ny tolona anatsarana fa tokony alana zany ilay fiatsaram-belatsy hypocrisie ny olona leader mody ny tolona nefa zavatra hafa ny ao anaty lohany dia ny vahoaka foana zany no victime ao anatin'ilay izy satria zany mora rebirebena ny sainy zany hoe mora mahatoky koa ilay vahoaka amin'ilay zavatra lazain'ilay mpitarika nefa tsy marina fa ny tombotsoany ihany no eritreretiny. Tokony alalaka ny fanehoan-kevitra ho hatrany ny nambarany ity mpanao politika ity. Tsy izay rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana akory dia midika fa tsy tia tanindrazana sy tsy hoenoina fa anaovana be marenina. Tanindrazana iaraha-mana ny Madagasikara ary samy sarom-piaro amin'ny hevitra izay heveriny hoentina ampandrosoana ity firenena ity ny rehetra. Raha ho any antoko PSD moa dia nambarany fa fifampianoana ao anatin'ny fihavanana ary fitoniana ara-politika ihany no ahafahana mampandroso ity firenena ity. Tsy mipaka amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra notapahina nandritra ny fivoriana izay nataonay mpanolotsain'ny tanàna hoy Lelira Faralahy androany makasika indrindra ny olany rano sy ny jiro ankehitriny io no mafisiny fa tokony ayanajatena ny tompona andraikitra rehefa tsy mahafehy ny asany. Charmano Menjanahary sy Manora Andriamalala Adrany. Zarifa zarana ho an'ny sofiny vahoaka malagasy izay mpanjifa ny Jirama ankehitriny ilay teny hoe ny Jirama dia maneho fialan-tsiny noho ny falenikelenana ateraka izany fahatapahana izany ary mankasitraka ny mpanjifany amin'ny faharetana. Rehefa fahavaratra milaza ny tompona andraikitra fa noho ny kotroka dia tapaka ny jiro. Rehefa lohataona indray noho ny tsy fampiny ny rano. Ririnina lazaina indray fa ny tsiodrivotra no miteraka fanelingelenana ho an'ny famatsiana ny herinaratra. Tsy samy mamaky batsilana ny tena zava-misy marina momba ilay fahantrany orinasa ny tompona andraikitra. Tsy vita nefa mitarazoka ny fanatanterahana ny fahangatam-bahoaka ataon'ny orinasa mpanjakana Jirama fa mbola olana ihany koa ny faharatsiany tolotra omeny ity orinasa ity ho an'ny mpanjifa izay mandoha ilay faktura tsy tapaka isam-bolana. Ny tompona andraikitra mialatsiny lava kanefa ny mpanjifa tsy afaka mialatsiny amin'ny fanapahana ny compteur rehefa tsy voaloha ny faktura. Tsy misy mipaka any amin'ny vahoaka izay topa-efana feno ny tetikasa izay lazaina avy amin'ny tompona andraikim-panjakana fa toresaka mbola tabatra fotsiny. Mitaky ny fandraisana andraikitra momba izany izahay hoy ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo raha niresaka momba izany androany. Anisan'ny mampitaraina ny olona ny fitarazoana be eo amin'ny fikarakarana ny taratasy antaonany maro misy aina vao tonga amin'izany
teo anivon'ny commune misy fotoana izay nanapaka ny hoe fanamorana ny antota taratasy amin'ny fampidirana rano fa hatreto aloha izany ny zavatra hita dia tena mbola mitarazoko izany zavatra izany manginy fotsiny ny fahatapahan-drano anefa mahazo sy ny fahatapahan'ny jiro lava reny izay tena efa mampikorotana ny olona dia hoe teny atsika mpitona ndraiky teo anivon'ny jirama hoe be dia be angamba ny zavatra efa deborsena nanampiana n'izany jirama zany dia very fa tokony ho atsaraina ny tokotra omena ny mpanjifa sy ny vahoaka izay voalohany anisan'ny manohana ao anatin'izany rehetra izany fanafainganana ny procédure rehetrarehetra mba hanamorana azy fa toa voamaika lava rehetra. Ialana tsiny indrindra ny fanengelenana ateraka izany ho iantrano ny jirama rehefa misy ny fahatapahana ka miteraka fimenomenomana ho an'ny vahoaka ankoatra ireo izay fangatahana efa nataony maro saingy hatramin'izao mbola tsy misy valiny. Raha ny fanazavana izay nataona tompon'andraikitra iray teo anivon'ny commune momba ity resaka fangatahana mitarazoka ataony jirama ity dia nambarany fa noho ny tsy fananam-bola amin'ny fividianana ireo fitaovana ataony jirama no miteraka ny fitarazona satria mananika ny telo tapitrisa anoany no vidiny ireo fitaovana ilaina rehefa mampiditra rano ankoatra ny jiro. Misy mihitsy aza ny efa voalovola saingy tsy vitany jirama ny manao ny asany. Ho any amin'ny faritra isika atao anatin'ny toin'ity vaovao manaraka ity amin'ny vaovaony tsy fandriampahalemana dia ny trangana fakanankeriny tao ampasimbazimba Ambatondrazaka faritra Aloatra Mangoro Omaly Ariva fantatra tamin'izany ary fa fianakaviana Pandra Rairay no niarany ity asa ratsy ity tamin'izany. Ankoatra izay dia nisy ehona trangana von'olona ihany koa tany an-toerana. Ny Rendriana Arvony MBS Ambatondrazaka. Mbola marisirisa tanteraka ny lafiny fandriampahalemana atao amin'ny faritra Aloatra Mangoro indrindra ny ao anatin'ny distrika Parafaravola sy Ambatondrazaka. Ankoatra ny alabotry maro samihafa dia mbola mitoetra ny resaka kidnapping amin'izao fotoana izao. Izy hariva hateo samy tamin'ny enora sasany dia nisy naka atao tokantranony ny vehivavy iray avy nakaiky ny Pandra iray eto Ambatondrazaka. Raha mifantatra dia mody nandondona ny varavaran'ny trano ireo olon-dratsy ka rehefa mivoho ny trano dia lasan'izy ireo ilay vehivavy ary tsy tapopoka hatramin'izao. Fa ankoatr'izay dia lehilahy iray avy any Vodiala ao anatin'ny commune ambanivohitra Manakaben'Andrefany no maty nisy namono rehefa niazo ny Ambatondrazaka mba handeha hamonjy famadihana Omaly. Omaly sy Maly tokony tamin'ny folora no nisy nanatitra teo anivon'ny CHRR Ambatondrazaka io lehilahy io ary fa mafimafy any ny favoazana nahazo azy raha nambara ny mpitsabo nanaovanay ny fanadihadiny. Niezaka nanao ny alanenina rehetra ny teo anivon'ny hôpitaly be Ambatondrazaka saingy tsy tana ny ain'le io rehefa tonga ny tamin'ny efatrora maraina. Niezaka moa zahay nanantona ny teo anivon'ny mpitandro filaminana saingy tsy tao ny tompon'andraikitra voalohany dia tsy nahazo ny fanampim-baovao makasika ity tranga von'olona ity. Ny zavatra tsara ho marihana fotsiny dia ao anatin'ny tontolony tsy fandriampahalemana tanteraka ny teneviny faritra Aloatra Mangoro amin'izao fotoana izao indrindra ny ao anatin'ny distrika Parafaravola sy Ambatondrazaka ary dia elampy iverana ny mikasika azy io satria ny fiainana efa sarotra kanefa dia mbola tsy ara-dalàna ihany koa ny lafiny fandriampahalemana dia nahoana ny hoavin'ny vahoaka izay efa miaina ao anatin'ny krizy tanteraka amin'izao fotoana izao. Ivadika eo amin'ny pejy toekarena isika dia tsy mbola azo ampiarina ny karama farany ambany olona izay ny filohampirenena ovy avy amin'ny sandika ny Fisemare. Tsy araky ny heverina ihany koa ilay 5 sy 3 ariary fa miankina amin'ny karama raisina raha ny fanambarany teo anivon'ny CNAPS. Raha vora Zafimahenina sy Tokatra Marolahy. Fantaniana maro no tsy mbola vaovao mahakasika ny fampiarana ny karama farany ambany. Ahodikodina ny resaka lazaina fa antotan-taratasy maro no andrasana vao tena miatra izany. Hatramin'izao tao ambava fotsiny ihany no ambaram-pitondra mandeha ila ho ny sandika Fisemare ny tontolon'ny asa eto amintsika satria atao fitaovana. Fa ny akamaroany orinasa zany dia miandry an'ilay arrêté avoakan'ny ministère izay mbola tsy mivoaka aloha hatreto. Dia izay zany tsika vao mahita hoe 217 000 ariary ny karama farany ambany. Namoaka fanambarana koa moa CNAPS izay gaga ihany hoe taiza moa nafana namoaka an'iny hoe 250 000 ariary ny karama farany ambany. Tsy karama farany ambany 250 000 ariary fa fanampiana
Zany hoe zany ny karama zay tsy mahafeno 250 000 ariary no ho ampina ho feno 250 000 ariary zay tsy mahafeno azy ihany. Ohatra ataontsika hoe raha jerentsika ny gris zay fanarahany vondron'ny mpampiasa sy ny syndicat iny dia manomboka amin'ny M1 ka hatramin'ny OP1 ambosy io zany no ampina atao 250 000 ariary. Raha ny OP1 zao hany dia eo amin'ny 100 na 700 eo dia tratra zay 250 000 ariary zay. Zany hoe zany tsy ny karama mampiasa rehetra no hiakatra fa zay tsy ampy 250 000 ariary. Dia mipetraka le fanontaniana hoe mitovy zany ny karamany M1 ka hatramin'ny OP3. Dia mipetraka le fanontaniana hoe ho andreo zay efa mihoatra ny 250 zany atao ahoana. Zany fanontaniana mipetraka satria mividim-piainana tsy natao an'ny M1 ihany fa natao an'ny mpiasa rehetra. Zany hoe zany tsy ampy le fifampidiniana teo amin'ny syndicat. Fa rehetantsika mazava dia ny fanjakana sy ny mpandraharaha ihany no dinika makasika ny fiainan'ny mpiasa. Zany hoe zany nandeha ila le izy. Ho fanampiana ireo mponela réunion kely moa nitondra izay tsy rambon-tanana ireo mpiasa avy amin'ny syndicat androany na nisorana tamin'ny karaman'izy ireo vary, paty, menaka, lamba ary savony no natolon'izy ireo fitsonjovana indrindra ireo tsy hanasa amin'izao. Izay dia mpanatanteraka asa soa izay fototra hijoroany ny fikambanana ary toy ny fanomezan-draha izay efa fanaonay dia izay no antony no ny fahatsapana ny fahasahiranany mpiarabelona dia nanapa-kevitra zany nanangona karamanay adinray isan'andro nangonina zany hoe raha ataony kajikajy dia raha ny karama farany ambany zany 217 000 ariary raha natao ny fitsinjarana an'izay anatin'ny adinray dia 1251 ariary zany nangonina na hafahanay nanatotosana izao tolo-tanana izao mba hafahana manampy an'ireto mpiarabelona eto la réunion kely ireto. Raha amin'ny mahafikambanana azy moa zany dia ny solotena mpiasa zany raha eto Analamanga fotsiny no resahana dia eo amin'ny 300 eo. Dia ny adinray amin'ny karaman-drareo zany no ny karamanay zany nangonina nafahana naterahana izao tolo-tanana izao. Ankizy anjato mitetsy amin'ny fokotany Andramiarana, komina Antahiroka no nisitraka fampitaovana hoentina mianatra tamina fikambanana iray kanto fitahiana tsotra ny tanjona hoy ny fanazavana dia ny ahatonga ireo ankizy ireo ho tany ketsam-pandroso ny firenena any aoriana. Fanadihadiany avitra Solondray be sy Mathieu Prince. Sahirana tanteraka ny rehetra amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao. Ny fiakaran'ny vidim-piainana manampitrotraka ny fahasahirana maro izay manjady ny isan-tokantrano. Antony nanosika ny fikambanana nanolotra fanampiana ho an'ireto olona sahirana ireto. Mahatsapy izy ireo fa zava-dehibe ny fanampiana ny mpiarabelona ka nanolora ny fitaovam-pianarana isaky ny ankizy tamina tokantrano misy 750 satria tokoa mantsy ny fianarana ny lova tsara indrindra ka tsy tokony atao ambany zavatra ny lafin'ny fampitaovana ny ankizy mba hahafahan'izy ireo mampandroso ny firenena any aoriana ho hatranin'ny fanazavana. Faliana lehibe ho anay ny manolotra fitaovam-pianarana ho an'ireto ankizy. Izahay dia mahatsapa hoe manana fahasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana an-tsekolony zanany amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao. Dia manana anjara biriky izahay tomponiny ety amin'ity quartier ety dia ny ankamaroan'ny fivelomany dia mitsipona fako dia mitaraina ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny ireo amin'ny fampidirana ny zanany satria na ny sarany hidirana any amin'ny EPP-arany tsy hananany zareo. Ankizy zato no nitsongaina mba omena fanampiana toy ny kahier stylo sy ny fitokojakoja amin'ny fampianarana omena azy ireo. Fa amin'ny mafikambanana tsotra fehezin'ny lalànanay dia asa soa fanampiana mpiarabelona no nataonay. Misehatra maro izay fa amin'ity ity dia fanabeazana no nomenay laka. Maro ny fanentana nefa natao amin'ny tokony isitrahan'ireo ankizy fampianarana. Nisy ny lesoka tsapo hoy ny fanazavan'ny tompona andraikitra iray ny fotony ka fotoana izao hanarenina sy hanomezana vahan'ireo ankizy handi fianarana na dia ho azan'ny fahasahiranana. Tokony hianatra ny ankizy ety satria hatreto dia ao anatin'ny fahabadona tanteraka ny ray aman-dreniny ity satria zany le teo le izy le niaina tamin'ny faritra iva totriny hoe tsy dia lara-pahamehana loatra amin'ny fahaizana nefa ankehitriny ny teknôlôjia zao ty efa lasa avolenta ndraika le fianarana io moa zany mba lova tokony apetraka ho an'ilay zanakitsika dia mba miezaka kely tsika mba manangonangona kely tena sahirana ny ray aman-dreny. Hita fa nanampy be dia be ity fanampiana ity indrindra noho ny fahasahirana izay manjady ho ireo ray aman-dreny.
dia T5 izy dia mbola vonona hoe hampianatra anazy mandra-tafakany ambony indrindra. Tena nanampy be anay mihitsy aloha ilay satria zaho zao efa nampiditra mpianatra dia mineo mbola ilay fitaovana mbola tsy nahazo ay mba hafampaserana kely amin'ilay izy. Verevitra tanteraka ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra. Ny sakafo sy ny kojakoja maro ilainao an-tokantrano efa mila tsy ho vita ka lasa miandrandra fanampiana tahaka izao izy ireo. Ireo fikambanana sisany tena milofo mifanometanana amin'ny lafiny maro eny anivon'ny fiarahamonina eny mba ho fanalefahana ny fahasairana ny iainan'ny malagasy tsy vaky volo hatrany. Eo amin'ny pejy ny fampianarana dia tontosa androany ny délibération ny fanadinana baccalauréat eto amin'ny faritany Antananarivo. Araky ny loharanom-baovao avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia 10/20 ny note ambany indrindra amin'izany. Manodidina ny 1.700 kosa ny tapahafana izay nahitana fiainany be oharina tamin'ny tampahafana ny taondasy izay nahatratra 450 faingo 2.700. Raha io vokatra io araka izany no jerena dia ny antsasa Manila amin'ny mpianatra tamin'ireo kandida ny soratra anarana no tsy afa-panadinana. Raha tsy aivina dia mahatratra amin'ny 420 sy 507 ireo mpiadina ny soratra anarana tamin'ny fanadinana baccalauréat 2024 teto amin'ny faritany Antananarivo ka mahery ny 304 amin'izy ireo no tsy afaka amin'izany. Araka ny voalaza hatrany dia raha ampitso alahady no fotoana voatondra ivoahan'ny valim-panadinam-panjakana baccalauréat ity ho an'ny faritany Antananarivo. Ny pejy ny tranga amin'ny fiarahamonina kosa indray ary dia maikila ny afo ary potika tanteraka ny orinasa pêche export ao Mahajanga. Araka ny loharanom-baovao dia tokony tamin'ny 3 ora maraina teo no nanomboka nirehitra ity orinasa ity. Tsy voafaritra mazava kosa hatreto izay antony niteraka izay firehetana izay. Nanao izay hoafany tamin'ny famonoana ny afo ny mpamonjy voiny. Saingy tsy voafehy izany ratsy tamin'ny 1.20 ora atoandro. Ny orinasa pêche export izay anisan'ny orinasa lehibe sy manana ny lazany amin'ny faritra Boeny izay misy mpiasa 700 ka tatsambo ny 300 ary mpiasa an-tanety ny 70. Aindehibe ny orinasa mihitsy mipotika tanteraka. Ankoatry ny ampahambokatra notehirizina tao anatin'ny toerana, lasa lavenona tao anatin'izany ihany koa ny salle machine, ny salle informatique, ny chambre froide, ny laboratoire. Mandeha ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity amin'izao. Ny pejy ny sosialy ary dia asa isany mampiavaka ny komina Ambohitra Manjaka ny fanaovana biriky. Tsy mahavelona nefa ity asa ity raha tsy ampifadiana amin'ny asa hafa hoy ny mpanao biriky iray. Tokantrano maro anefa no milofo sy manao antom-pivelomana amin'izy ity ka mitaraina ihany koa amin'izao fiakarany fitsim-piainana izao. Avitra Solondraibe sy Mathieu Prince. Tsy misy asa afaka lazaina intsony hoe mahavelona hoy ireo mpanao biriky eny fiakarana Ambohitra Manjaka raha io asa io ny lofosana. Manodidina 5-7 ariary zao ny angalan'ireo mpaka biriky ny iray raha toka mbola miheny zany rehefa fidiran'ny mpianatra ary tafidina hatramin'ny 90 ariary ny biriky efa voatoro. Toy ireto fianakaviana iray ireto miara misalahy izy ireo amin'ny fanamboarana sy ny fandoronan'ny biriky. Septambra miditra mpianatra iny midina vidina mety eo amin'ny 5 ohatrohatr'izany. Ny mpandeha ety apotony zany zao vidin'ny biriky dia izay 5 ambeny indray fa raha le izy raha le mbola mivarotra izy mbola lafo 80 ohatrohatr'izany. Tena betsaka iny etika ohatr'izany zany dadanay zao mandory ery. Olana lehibe ho azy ireo ihany koa ny vidin'ny akora entina andoronan'ny biriky ka lasa miaina amin'izay zava-misy sisa. Tsy ampanatanterahana ny filana toy ny sakafo, ny entana madinika sy ny fianaran'ny ankizy akory ny vola azo ka voatery mitady vadinasa toy ny fanjonona sy ny fambolena madinidinika izy ireo. Zay aloha zao ny zay le tsy dia manana vola midy akofa zany dia fomba tsy mety ataonay andoranay an'ilay biriky. Dia ity zao fa tamina 3 andro zany zao nandorana ity biriky 2 alina nidoranay. Zany hoe le izy fa asa fanao fa tsy hita fa raha efa nazao vidim-piaina zao tena fa sarotra be mihitsy ianao raha hoe mahana vola rehetra zany ianao zavatra tsisy lanja intsony tsy mahasehaka le kely lafo tena tsy mahasehaka satria le vidim-piaina anao io no tena mahavoa satria tena zany amin'le vidy sakafo dia mba anarana vidy kely ray kitapo anao lany le ray kitapo dia efa tsy maintsy voatery anao mitady lalana indray aloha mikarama. Ny tombo ary saika lasa nanao biriky avokoa ny tanorana ny lehibeny amin'iny faritra iny. Tsy misy ny asa ka manao izay kely ahafahana mivelona ny rehetra. Betsaka le olona niditra nanao biriky satria ao anatin'le biriky zany tena ohatsy nahitana kely an'le
fafiny ety amin'io satria le asa tsy misy tsisy afa-tsy nefa tsy rehefa tonga fanaova-biriky dia ety amin'ny biriky ihany tsisy asa ankoatran'izay rehetra zao ny ankamaroany zao aloha tamin'ny fotoana ty nandinika mihitsy vitsivitsy ihany vahiny fa zanatany mibetsaka eto amin'ny manodidina eto zao zanatany daholo zao atsany ary mbola zanatany any be vahiny any ambany fa ny ety ambony ohatrany zanatany ny tena ankamaroany satria maraina le andeha lavitra ny sasany. Raha ny fanazavana trany dia nandalo fotoan-tsarotra ny asa fanaovam-biriky teo aloha ary atahorana iverina zany amin'izao fotoana izao noho ny fahasimban'ny tany. Ankoatr'izay dia herinandro izay no nahenona tsy fahandriam-pahalemana ihany koa ny teny amin'ny faritra iny. Efa lasa tsy matory andro sy alina ihany koa ireo mponina manjaka izay tsy izy ny alabotry. Araka ny fampitam-baovao amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro dia androany atoandro isy alondrano 3 hatramin'ny 4 metatra avy any atsimo andrefana ka akasika ny morontsiraka atsimony nosy rahampitso alahady indrindra fa ny tolakandro hihita hatrany amin'ny morontsiraka afovoany andrefana izany ny alatsinainy anelingelina ny fampiasana ranomasina any amin'ireo toerana voakasika izany ny fisin'io alondrano io raha ny voalaza hatrany. Mila manaraka tsy tapaka ny toromarika omeny manampahefana eny fotony manoloana izany ny mpampiasa ranomasina. Ny vaovaon'ny kolotsaina kosa indray ary dia mila ezaka i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny lamaody na eto amin'ny ranomasimbe indiana na eto amin'ny ranomasimbe fotsiny azy. Betsaka ireo tanora liana amin'izany sy saingy vitsy no tonga lavitra sy afaka mivelona amin'ny famoronana samihafa. Fanadihadiany Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Liana ny fahafantarany firenekafa ny famoronana eto amintsika simban'ny Covid-19 ity sehatra ity ary ny aratsy ny vokatra nateto amin'ny ranomasimbe indiana azy. Dimampolo mahery kely eo ny tanora no misehatra amin'ny famoronana tolo-lamaody eto Madagasikara. Anjatony kosa ireo miasa manodidina izany ataony filatroana ny fanampiana ireo mpamorona ny asa madinika mifandraika amin'ny famoronana lamaody sy ny fakana sary sy ny sisa. Tsy mora nefa ny mianatra izany ary nahazoana traikefa izay antaonany maro ary miankina ihany koa amin'ny fivoarana ny ivelan'ny Madagasikara. Fa ny tena tedavina zany mba fihetsehany zareo satria lasa ohatran'ny ao akarona anankiray fotsiny itsika dia ny eo ihany ny eo nefa matoa zay manao an'io zavatra io efa tamin'ny 90 tany hoany zay nanomboka nanao an'io dia misy zany tamin'izany ataontsika hoe nivoa malagasy raha eto amin'ny Océan Indien tena ambony fa amin'izao zany izy lasa ambany dia nefa tamin'izany fotoan'izany koa nisy styliste nampiana izay lasa styliste international mihitsy izy amin'izao. Dia ny sakana zany tsy hoe sakana fa mila mihetsika zany fa tsy hoe samy mandeha any amin'ny tsirairay avy ihany. Raha hoe tsika samy tsika eto fotsiny fampiseho dia izay dia tsy voaka mihitsy. Ny any ivelany nefa manomboka miakatra dia izay zany no ataontsika hoe ezaka ao atao dia ny ampahafantarana ny lamaody malagasy hoe misy ary fantatra fa misy zany zavatra zany misy ny manan-talenta misy fa na izy na izy menatra na izy tsy fantany hoe ahoana ny anaovana azy dia izay ny antony somary sy miverina zéro ihany zany amin'izao fotoan'izao satria tapaky le Covid teo. Amin'ny alalan'ny hetsika ihany sy ny fampisehoana ny asa famokarana no an'ny fomba iray ahafana mampivoatra tena eo amin'ny tontolo lamaody ilaina ny saina tia karokaroka ankoatra izay sy ny fananana teti-pola ampiasaina. Raha ny fampitam-baovao voaray izao takariva izao dia fantatra araka izany fa efa nivoaka izao ariva izao ny valim-panadinana ho an'ny bakalorea faritany Antananarivo 1.4.700 ny tampahafana ho an'ny fampianarana ankapobeny raha 1.700 ho an'ny teknika. Araka izany ary dia 3.700 ny tampahafana ho an'ny seria rehetra ho an'ny Antananarivo hatrany. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ary amin'ny ity ariva ity eo amin'ny vaovaony maresaka iray sampirenena dia nisehoana fanafiana nataon'ny jihadista Shiaba indray tao Somalia omaly ariva tao amina hotely iray tao Mogadiscio amin'ny renivohitry Somalia no hitrangana izany. Vokany sivily maro no indray namony ainy ny alirary nombana sy tokitra maro lahy. Nahafatesana olona mahery ny valo indray ny fanafiana nataon'ny islamista mahery fetsika tany Mogadiscio renivohitry Somalia omaly Jumaalina. Tao amin'ny trano fandraisam-bahiny malaza iray any an-toerana no nisehoana ity fanafiana ity araka ny loharanom-baovao
ary fifandonana sy fifampitifirana teo amin'ireo islamista Shebab sy ireo mpitandro ny filaminana izay niezaka nanakana azy ireo no ny afaka tamin'izao famoizanaina izao. Na noho ny fanenjehana ireo mpampiorohoro izay voadidina tao anatin'ny efitrano iray tao amin'ny toerana fandraisam-bahiny io ireo mpitandro filaminana. Avitra ny akamaroan'ireo olona izay nahitana ankizy raha toka sy vilivaly farafahakeliny no voamarina fa namony endy. Hoy ny fanamafisam-baovao amin'ny tompon'andraikitra ny toerana. Tafapiritsaka tao amin'ilay trano fandraisam-bahiny ireo mpanafika androany sabotsy ka nirefidrefitra indray ny basy ary nisesisesy ny fipoahana mafy tany toerana araka ny voalaza hatrany. Vokany mpitandro filaminana, mpamonjy voina ary olon-tsotra izay nirohitra tao amin'ilay hotely fandraisam-bahiny daorian'ny fipoahana voalohany indray no naratra sy namony endy. Vondron'ny islamista mifandray amin'ny Al-Qaïda sy ny Shebab izay nanao fikomiana tamin'ny gouvernemanta federaly ny Somalia nandritra ny 520 taona no nilaza ho tompon'andraikitra tamin'ny fanafiana ho hiatrany ny loharanom-baovao. Ity fanafiana niseho ity izay voalaza fa fanafiana lehibe indrindra tao an-drenivohitra Somalia hatramin'ny fidianana ny filoha-vaovao somaliana tamin'ny volana May lasa teo. Ny Shebab izay tsara marina fa norohana tao amin'ireo tanan-dehibe any Somalia ka anisan'izany Mogadiscio tamin'ny taona 2014 saingy mbola mioro-paka hatrany amin'ny faritra ambanivohitra izy ireo ary izao manamafy ny fanafiana izao tao anatin'ny volana vitsivitsy izay. Nilaza ny filoha-vaovao ny Somalia tamin'ny volana Jolay lasa teo fa tsy ampy ny fomba fiasa ara-miaramila amaranana ny fikomiana mahery vaika ataon'ny Shebab ary nanantitrantitra izy fa hifampirarana amin'ny vondrona jihadista ihany ny gouvernementany rehefa tonga ny fotoana mahamety izany. Dia izay inko ary tompoko lahy sy tompoko vavy no manan-katona ampejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahako feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto kosa ary ny fandaharam-potoana miandry ianao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS rehefa avy eo taky ny mazatra ny fandaharana ahoana marina ao aorian'izay kosa no anarahantsika ny fandaharana Global News. Ny horonan-tsary ho arahintsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe hot seat ho an'ny rampitsoalady kosa indray Mekia retué Pamela Rose. Ny sampana fampalalama ny MBS mameo fotoana amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy sasany indray velomary tompoko.